Miarahaba antsika indray omaly enfin depuis le hetsika zay notarian'ny Clémence Lelise Baba ary niarahana tamin'ny GNZ defa betsaka ny zavatra tsy azo liferina zay no mampatonga an'le izy nihitatra ohatra tsy mamitsika efa lasa grève générale zao. Fa ny tena tiako tenenina, tiako hiaviana de ny zavatra nitranga omaly. Tsy le ray ankizilahy anankiray milaza fa solon-tenan'ny tanora iny akory tsy mihitsy fa le déclaration nataony Anne Rajoelina tany amin'le journaliste ny réunion première milaza fa ilay maty voalohany voatifitra notofirin'ny gendarme tany Antsiranana hony dia mpandroba nangalatra tao amin'ny bijouterie. D'abord na mpangalatra na tsy mpangalatra na iza taiza alalana avy aiza no nitofirana. Tsy proportionnel mihitsy ny anankiray supposons hoe nangalatra izy de anankiray zany tanam-polo entana nangalarina de en face il y a des gendarmes qui utilisent des balles réelles et tuent un jeune sans défense. Le izy amin'io ny tena farak'izay maharikoriko indrindra ilay maty ilay namoniny ainy dia tanora mitovy hevitra, mitovy firena, samy mijaly, mitovy mirahina amin'ireto GNZ zay nitarika ny tolona de izy no mitondrotondrony Anne Rajoelina omaly hoe mpandroba hony de notoferin'ny gendarme. Tamin'ny teny frantsay le izy à l'international any amin'ny journal zay ho hitan'ny besiny maro de rehefa aveo hiteny ny ONU hoe misy 22 nisan'ny olona maty de ho avy indray le Patrick le Rajoelina anankiray hiakatra sehatra amin'le miroule air be iny hoe ah ben non c'est pas du tout c'est un chiffre erroné. Non, c'est de bonne guerre na de tena hoe farak'izay mamofady ary fa ity fametavetana olona izay namoniny ainy ity tanora izay namoniny ainy ity iny tena tsy azo le ferina na de izay fotsiny aza de itohintolona ary tokony itohintolona fa tokony tsy atao raha verimaina fotsiny reny zavatra reny tsy izy rery ihany maty fa lazay ny Anne Rajoelina tany amin'ny déclaration tany amin'ny journaliste omaly iny fa nakabiaza ny olona izay namoniny ainy dia mpandroba. Misy zaza mena vava anakiroa maty satria nahoana sepotry ny bombe lacrymogène zay natsipiny gendarme avy eny mitafy trano de nilatsaka tao amin'ny tranon'le olona. Misy zaza voateraka tao 2 volana sy 3 andro le namoniny ainy farany teo. Ahoana ny fomba azahoanao mijery maso an'iny renin-jaza iny zao? Ahoana ny fomba azahoanao mijery maso an'iny renin-jaza iny? Ho teneninao ve sa anao ve no miteny aminy hoe le zanakao 2 volana sy 3 andro dia mpandroba? Izay no mampatonga azy nofonoan'ny gendarme. Azadino fantary reto ny lalàna, tena fantary de azadino mandrakizay fa ny filoham-pirenena no chef des armées izay rehetra ataon'ny gendarme nanomboka iohetsika io de na izy ny chef des armées zany hoe ny filoham-pirenena no nanome baiko na ankasitrahany izay zava-mitranga ohatriny androany io zao le mikiolo izay nosamborina tao anatin'ny herisetra tena Andriamanitra anao nangory vitsika tena ho zazy Andriamanitra fa nakaiza ny fon'reto gendarme reto nateraka tao anatin'ny vodinobo ve reo sa mba vehivavy reny ihany no niteraka andreo de ohatranao koa zao nieritreritry le renin'ireo olo reo ny anabavin'ireo gendarme reo mahita ny abibina natao andrany tamin'le mikiolo de iny avy lay mpamono afo le hoe mpanolo-tsaina milaza fa manao publication amin'ny Facebook hoe nanana projet de martyrisation zany hony nanana projet nisolo tena hony mikiolo de zay ny nampatonga azy tsy nosamborona akory ary fa nalaina de nentina tany amin'ny toerana pour protéger sa vie.
Rendriamanitra anao hitapoko hitapirenena ny erisetra olona firynareo eonatrehan'le mikolo zay mahiko eo zay trikeloatran'iny noho ny fahoriana sy mifahantrana mianjady aminy efa ela be olona firynareo no mitaritarika azy eo feno vidéo be da be ngeny vidéo zay isorana daholo reny olona nakandreny fa de izahay aty ivelany no miconstitué an'ireny dossier reny nampiakatra azy ary ampiakatra azy any amin'ny ONU satria amin'izao fotoan'izao de misy lalàna maro be zay hitsakitsahany Andry Rajoelina, hitsakitsahan'ireo mpanaraka azy, hitsakitsahany gendarme, izay rehetra mitondra fanamiana uniforme, izay rehetra saky nanao lapsus révélateur famanina, bref, fanamiana de natao hiaro, tsy natao hamono zazamenavava, tsy natao hamono tanora, tsy natao hisarisariky toy izany ohatrany nanaovana ny mikoly androany. Efa manomboka mivoakany ny publication maromaro miantso any Mialy Rajoelina. Tadidinao ve ianao madame tamin'ny zanakao zay voarohirohy tamin'ny vente de 5 boyines illicite tany Iran. Tadidinao ve ianao nanao an'le ohatran'izao iny mampite ametaky ny te amaina. Tadidinao ianao manao an'le ohatran'izao iny ohatran'izao koa nataonay izao amin'izao fotoan'izao izahay zokiolona izahay ray aman-dreny ireo tanora sy rehetrarehetra ohatran'izao nataonay fa tsy hoe ajanony ny fanontononana ny anarana ny zanakao tsy izay mihitsy ajanony ny famonon'olona ajanony ny fanagadrana tsandrariny ajanony ny erisetra ajanony daholy ny fandrobana ny etan'ny olona de lazaina fa ny tanora no nanao azy nefa ianareo ihany no ny commandité an'io ajanony daholo zany rehetrarehetra zany fantatra ny zavatra mahazo anao amin'ny zanakao vavy zao tsisy nizaniza miresaka an'izany eto fa ny zavatra tenenina fotsiny de hoe ianao se vanter partout hoe reniny malagasy rehetra mivoa am'izay ianao tamin'ny lavaka atao de ataovy indray le ohatran'izao fa ataovy ho fiarovana ny tanora zay mitovy am'ireo zanakao reo tanora reo tsy nanana chance ohatra ny zanakao hoe mandeha mianatra maka CAP hôtellerie de tsy mahavita akory de hoentina ry amin'ny voyage officiel sy ny tractation officielle ry de manao sinidy rehefa aveo voarohirohy satria mandika lalàna international de iny ianao fanao ohatran'izao de zao ianao misy zavatra tena farak'izay tsy azo ekena, tsy azo le ferina farak'izay mampiorokoditra ataon'ny vadinao zay maneraka ny reto gendarme reto amono na de zaza mena vava zaza mamono de tsy refeo ianao zany ve le niteneniny de vitany amin'iny zay ve le niteneniny Andry Rajoelina tamin'ny andro manaraka iny hoe rehako fa misy fanagadrana tsy andrahiny de ho jerena ny momba an'izay fa nga mbola voandroany nisy zany fanagadrana tsy andrahiny zany efa tamin'ny taona firy efa tamin'ny taona firy nefa nisy zany fanagadrana tsy andrahiny zany efa be da be ny olona any Aponja misy any Aponja zao prisonnier politique nisy nakatao de tsy fantatra hoe nakaizany nalehany bref je ferme une parenthèse fa zay fotsiny tiako tenena androany hoe misy zavatra farak'izay mamofady nataon'io Andry Rajoelina io dia ny fametavetana ireo tanora sy zaza menavava namony ny ainy zay lazainy fa mpandroba na mpandroba ary reo jereo ny lalàna fa tsy nisy nizanizy tsy misy alinea na anankiray ary miteny hoe tifiro izay mpandroba raha mpandroba reo de raiso de ataovy any Aponja zay ny tiako lazainy mitonitolona atao grève générale ty mitonitolona miaraka amin'ny ray ina daholo sika na ray aman-dreny na nenito na dadato na tanora na koza na mpianatra na tsy mpianatra misaotra ilay maman'olona teo nananjanaka anankiroa zay nandeha niantsy anyreto gendarme reto miteny hoe za tsy manana baka za tsy nandalo tany amin'ny université fa manana atido afaka mamakafaka de mba misaotra anao fa izay mihitsy ny tena izy na manana baka na tsy manana baka na tany amin'ny université na tsy makany amin'ny université be de be mihitsy ny tanora amin'izao fotoana izao izay misy atido
afaka manao analyse. De tenez bon les enfants, ny tany Sri Lanka 10 volana vao tafatsoka tao reo les présidences, les prime ministres. Ny tany Népal, ny tany any amle toerana maromaro zao fa tonga koa ny Maroc. Ny Maroc hafa satria mpanjaka no mitondra azy, tsy afaka asorina izy fa io mpanjaka io miaino ny manodidina azy no tsy mampita zay tokony ho tenenina. Fa saingy izany efa manao tasy d'huile le izy zao, de toizana ny tolona, toizana foana ny tolona, tsy avela mihitsy. De andaotsika hitraotra, andaotsika hiantso an'Andriamanitra amin'io abibina ataony Andry Rajoelina milaza fa ary olona maty dia ampandroba, manompa kitsirano an'ireo ray aman-dreny very zanaka. Zay ny tiako lazaina, masina ny tanindrazana amin'ny tolona.